faly miarabatsika rehetra indray afaka tonga eto amin'ity fotoana ity dia miarabatsika koa izay manaraka mivantana izao fotoana izao isaky ny alarobia dia misaotra ny tompo indray satria fantatra hoe manome anjara ho antsika indray ny tompo androany afaka andre ny fampianarana tsisikilema izay tenin'Andriamanitra afahantsika iorona misimisy kokoa hatrany ao amin'ny tompo dia mbola mitoy manambara ny teniny amin'ny ihany ny tompo amintsika tsirairay avy dia androany indray andao nokatra ny fotsika naizanaiza misy anao na manaraka eto ianao amin'izao hariva izao dia sorantsika ny tompony amin'izany rehetrarehetra izany ndao tsika hitsangana dia hivavaka dia ametraka izao fotoan'izao indray eo ampelantanan'ny tompo Alleluia. Raha eo makasitraka feno anao izahay misaotra indray ny amin'ny fahasoavana izay mbola omenao anay indray amin'ity fotoana ity satria tsy hampanay tokoa Andriamanitra ray ny alehibeny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay dia anao manambara tsy tapaka ny fahamarinany teninao aminay satria te hiaro anay ianao Andriamanitra ray dia te atonga anay Andriamanitra ray tena iorona mafimafy kokoa hatrany ary hatrahatra tokoa ilay fiavianao Jesosy dia misaotra tompo satria fantatray fa fitiavanao zany fitiavana izay ao aminao tokoa Andriamanitra rainay dia zany nisaoranay manokana anao satria fantatray fa ny fananao indray no hiasa manokana ao anatin'izao fotoana izao na ho anay izay manaraka any amin'ireo tambajotra serasera Andriamanitra ray dia mino izay Jesosy hoe ianao Andriamanitra no hatanteraka ny zavatra rehetra ianao Andriamanitra no hanao ny asa ary itoy ianao asa ny anatina ihany dia andray zavatra avy aminao indray izay androany satria Andriamanitra ray izay mandefa ny teninao foana ianao ary zany teninao zany dia hitondra fanadiovana ao anay zany teninao zany dia hitondra fampisarahana Andriamanitra ny amin'ny tonona sy nitsoka ozy ny teninao amin'ny Hébreu 4:12 ihany dia matoky izay tompo fa Andriamanitra ray manambara ny teninao hatrany ianao Andriamanitra ray izay milaza ny tena hoe sitraponao ny fahamarinanao Andriamanitra mba tena hatonga anay ho kristianina tokoa Andriamanitra ray tena hijoro amin'izao vaninandro faran'izao dia misaotra Jesosy dia tahio ty fotoana androany ity tena aoka ny fanahinao ambomba manokana aoka ny fanahinao tena hiasa manokana aoka ny fanahinao tena anazava ny anatina ihany zavatra tiana ao ambara indray ny lalan'ny teninao amin'ity fotoana ity Jesosy dia ny voninahitra dia aoka ho anao rery ihany ny fankasitrahana ho anao ilay Andriamanitra ray ilay tompony fahefana sy ny hery Alleluia amen dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndeha tena hidera azy amin'ity fotoana ity Alleluia
Mientras yo no sé si soy siempre Antanana Nua pecha kuisa Ni Mumbai Recha Ifianaku Yewan pela tanana Anaukua Turia Família não há Tesomi mana Ua Anamaru tu Lua Nyantu nivelumaku Sinyantu niraku Tehiana Yarati Yarati Naza naza leana Nautiki natuma Atukiana Yana Amini lana Roterifica sana Turia No Fateso mi mana Fateso mi mana Mano Yantu nivelumaku Sinyantu nira Fateso mi mana Mana Anamaru Yantu nivelumaku Sinyantu niraku Iana yantu po Nuantu nivelumana yandra Yana Mitauka 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 Mitauka
Nous
Antsika alitiaka mafy any tompo androany. Alléluia. Tsara ny tompo a. Amen. Misaotrany amin'ny fanatrehan'ny tompo atsika eto amin'ity toerany ity na ianao koa izay manaraka anay a. Tena toerana farany tsara indrindra dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy manatrika atsika dia izy isika afaka midera azy, afaka manome voninahitra azy a, afaka mankalaza azy a, dia misaotra azy ny amin'izao fotoana izao a. Dia tongotsika amin'ny fotoana izay ahafahantsika andray ny mpanompon'Andriamanitra, andrea ny teny fampianarana Jesy Klema indray amin'ity fotoana androany ity a, izay soratsika ny tompo manokana foana izany fahasoavana lehibe izany a. Dia tsika nokatra ny fotsika androany a, dia mela ny fanahy masina anazava itenena potsika amin'ity androany ity. Dia raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao. Alléluia. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Miarabantsika rehetra ary miaraba an'ireo izay manaraka ampitain-davitra amin'ity marain'ity. Toujours une grâce Tena fahasoavana foana moa et une bénédiction d'être dans la présence du Seigneur avec le peuple de Dieu. ary fitahiana ny eo amin'ny fanatrehan'ny tompo miaraka amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Amen. Et quand nous venons dans sa présence, Ary rehefa tonga eo amin'ny fanatrehana isika on vient avec un cœur ouvert. dia tonga miaraka amin'ny fo misokatra. Il y a une chose que le Seigneur déteste, c'est bien cet esprit de religion. Raha misy zavatra tena tsy tiany tompo indrindra dia ilay fanahy amin'ny fomba mpivavahana. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous venons, Izany no antony hoe rehefa tonga isika dia fantatsika ny antony ahatongavantsika miaino isika. le Seigneur parle, Teny amin'ny tompo mihitsy isika hoe mitenena. parle dans nos vies. Tenena amin'ny fiainanay. On a besoin de toi, on a besoin de te connaître davantage. Mila anao izay te hafantatra anao hatrany hatrany misimisy Tu veux dans ces moments. inona ny tena katsahanao anatin'izao fotoan'izao. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons encore une fois continuer à parler de la sainte doctrine. Dia mbola itoy ihany tsika androany hiresaka momba ny fampianarana tsy misy kilema. Après de terminer, We're not ready yet. We are not nous near sommes the end yet. encore très très loin. We are Tsy still hoe tapitra isika fa mbola lavitra the subject. C'est pourquoi la ao anatin'izany loha hevitra izany. est extraordinaire. That's why Izay the mahatonga hoe ny tenin'Andriamanitra tena mahatalanjona. Et c'est comme si qu'elle s'étend vers l'infini. Tena ohatrany hoe tsy manam-pataperana mihitsy to infinity. ny tenin'Andriamanitra. It's so rich. Feno harena loatra Merveilleux de découvrir le cœur de Dieu et le plan de Dieu. It's ary so tena wonderful mahafinaritra to ny discover mahafantatra ny drafitra sy ny planin'Andriamanitra. Pour nous et notre manière de le servir. Ny zavatra omaniny atsika amin'ny fomba tokony hanompontsika azy On parlait de la sanctification. dia resakitsika amin'ity marain'ity ny amin'ny fahamasinana. On parlait de la justification, Tamin'ny farantsika resaka ny amin'ny fanamarinana justification. qui est allons dire, une expérience avec Dieu izay azo lazaina hoe tena traikefa iainantsika ao anatrehan'Andriamanitra au travers de la nouvelle naissance, amin'ny alalan'ny fahateram-baovao, le pardon de nos péchés, ny famelana ny elontsika, ny otantsika, Jésus-Christ. ny finoantsika ny Kristy Jesosy. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe tonga famarinan'Andriamanitra isika ao amin'ny Jesosy Kristy, ao amin'ny Jesosy Kristy. Seul juste. Izy irery no marina. Amen. Amen. Dans nos faiblesses, nos manquements, Ary ao anatin'ny tsy fahampitsika, nos fautes, nos chutes, ny fahalementsika, ny fahadisoantsika, ny fahalavontsika, de par ce miracle de la nouvelle naissance, amin'ny alalan'io fahagagan'ny fahateram-baovao io nous avons été déclarés justes devant dia nambara fa olo marintsika ao anatrehan'Andriamanitra. Amen. de Dieu en Jésus-Christ. Ny fanamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy izay tsy afaka hisorona velively. Grâce extraordinaire, Tena fahasoavana izany absolument incroyable. tena mahatalanjona, Acte de foi, tena hoe hetsiky ny finoana grâce de Dieu, amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Araka ny sitrapony il nous déclare justes. dia lazainy fa marina isika.
tena mahatalanjona zany. Et donc maintenant, nous allons parler de la sanctification. Androandray tsika dia resaka ny amin'ny fahamasinana. La sanctification, c'est une attitude. Ny fahamasinana dia toe-po. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Paul s'adresse à l'Église, Ary tsy haiko raha tsikaritrar eo fa rehefa miresaka amin'ny fiangonana Paoly il s'adresse à l'Église, par exemple, des Éphésiens, de Philippiens, de Colossiens. rehefa miresaka izy ohatra amin'ny fiangonan'ny Kolosiana, Efesiana, Filipiana, Si vous allez lire le premier verset, vous allez voir que l'apôtre Paul s'adresse aux saints. dia raha mamaky ny andiny voalohany tsika dia miresaka amin'ireo olo-masina ny Paoly zany. C'est pas des saints parce qu'ils ont fait certaines choses, They are not called Tsy hoe saints masina izy ireo satria navita zavatra sasatsasany qu'ils ont reçu ce titre de saint au travers de quelqu'un d'autre, na hoe nandray an'ilay titra maha olo-masina avy comme amin'olombelona la religion, par exemple. tahaka an'ireo fombafomba-pivavahana. Il s'adresse aux saints. Fa Paoly dia miresaka ny amin'ireo olo-masina. Remarquez ça, mais I don't c'est know extraordinaire quand même. Tena if you've ever noticed tsy haiko raha that. tsikaritrar eo fa mahatalanjona zany Aux frères et sœurs qui sont nés de nouveau. amin'ireo rahalasy anabavy izay nateraka indray Redeemed. Vous allez lire navotana. les premiers versets, vous allez voir que Paul s'adresse aux saints. Ary hitantsika rehefa mamaky an'ireny andiny voalohany ireny tsika fa miresaka amin'ny olo-maso ny Paoly. To us. Voilà comment il nous voit. Ohatr'izay zany ny ahitany Voilà atsika. comment Dieu nous voit. Ary ohatr'izay ihany koa zany ny fahitan'Andriamanitra atsika. Malgré que nous avons besoin Na dia de mbola progresser spirituellement, mila mandroso ara-panazy isika. c'est ça la sanctification. Izay ny natao hoe fahamasinana e. Progresser spirituellement dans notre vie. Dia zao hoe mandroso tsy kelikely ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Et donc, la première chose que nous pouvons voir, Noho izany zavatra voalohany mila hitantsika c'est que dans l'Ancien Testament, dia tany amin'ny testamenta taloha quand l'Éternel avait choisi des sacrificateurs, rehefa safidy an'ireo mpisorona ny i Jehova. dans l'Exode chapitre 28, Sokafy miaraka amiko ny baibolinareo amin'ny Exodosy toko fahavalo amby roapolo Aaron, He set Aaron dia apart, nanokana ny Arona izy ses frères, his ny brother, rahalahiny et au verset 41, dia amin'ny andiny faraky amby efapolo parce que le tabernacle devait être construit, satria nila naorina ny tabernakely et il tamin'izany fallait des sacrificateurs, ary nila mpisorona pour les sacrifices. and they needed mba anao ny sorona zany. Et alors, dans le verset 41, la parole de Dieu nous dit, Dia zao tu lazainy leur amin'ny revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui, tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras. andiny faraky amby efapolo ary ataovy amin'ny Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy mba ho mpisorona ho ahy izy. to me as priests. Tu les sanctifieras. You will sanctify. Anamasina azy ianao izy. C'est quand même quelque chose comme quoi que Dieu voulait déjà dans l'Ancien Testament Dia ohatra ny mahita sady zany tsika hoe na dia mbola tany amin'ny testamenta taloha azy Andriamanitra comment Dieu voulait avoir une relation avec son peuple. dia te hanana fifandraisana sady amin'ny vahoakany Andriamanitra. Parce que même quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Na dia fony Jesosy tonga tetỳ tany azy izy izy ao koa tanteraka ianareo tahaka ny rainareo izay tanteraka. Perfect. L'auteur du livre des Hébreux, Ary ny mpanoratra amin'ny boky ny Hebreo il cite un texte de l'Ancien Testament. dia manonona an'ireo andinin-tsoratra masina amin'ny testamenta taloha izy. Soyez saints comme Dieu est saint. Dia milaza izy hoe aoka ho masina ianareo tahaka ny rainareo izay masina. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal en Dieu. Satria fantatsika fa tsisy ota, tsisy faratsiana ao La amin'Andriamanitra. sainteté véritable et totale. Fa fahamasinana tena izy ary tanteraka. Une relation Ary te hanana fifandraisana izy au peuple With his amin'ny vahoakany dans un esprit de sainteté. miaraka amin'izay fanahy ny fahamasinana izay. Et dans l'Ancien Testament, nous Ah. voyons, Ary tany amin'ny testamenta taloha dia hitantsika tany amin'ny fanekena taloha demande que ces sacrificateurs soient sanctifiés. dia tian'Andriamanitra hoe ho masina zany ireo mpisorony. Et dans le chapitre 29, Ary eo amin'ny du verset 7, toko fahasivy amby roapolo ny andininy fafito ny Exodosy zany dit,
Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu loindras. Ary alao ny dilo andininy fafito fanosorana ka hidino amin'ny lohany dia manosora Tu azy. feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Then you shall bring Ary ny zanany dia entiko ka ampiakanjo lava ary fehezo amin'ny fehikibo izy dia Arona sy ny zanany ary fehezo amin'ny satroka boribory ary ho azy ny fisoronana ho lalàna mandrakizay dia toy izany no anokananao ny Arona sy ny Et zanany. Dieu ne va pas s'arrêter là. Ary tsy hijanona eo Andriamanitra. Et lisez avec moi dans le chapitre 30. Dia vakio miaraka amiko ny toko fahatelopolo. Et non seulement que Dieu va oindre not only the Aaron, ses fils, Dia tsy vitany hoe hanositra ny Arona sy ny zanany lahy fotsiny ny tompo for the work of the ministry in the tabernacle. ho an'ny asa fanompoana ao anatin'ny tabernakely. dans le verset 22 au chapitre 30, Dia ny toko fahatelopolo andininy faharoa amby roapolo. l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Moreover, the Lord spoke to Moses saying, Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy ka nanao hoe maka zava-manitra tsara ho anao dia miora amin'ny tete 500 sekely sy avozomanitra atsasaky izany dia 500 amby bronjato sy veromanitra 500 amby bronjato sy kasia 500 araka ny sekely masina ary diloilin'oliva eraky ny hina dia amboaro diloilo fanosorana masina izany ho zavatra aroaro asan'ny mpangaroaro zava-manitra ho diloilo fanosorana masina izany. perfumer, it shall be a holy anointing oil. Tu enloindras la tente d'assignation et l'arche du Enina témoignage, amby roapolo a. la table et tous ses ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses. With it you shall anoint the Et elles tabernacle. seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ary hosory amin'izany ny tranon'ilay fionana sy ny fiaran'ny vavolombelona sy ny latabatra mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan-jiro mba amin'ny fanaka rehetra momba azy sy ny alitara fandoroana titikazo manitra ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany ary hamasino ireo mba ho masina indrindra ary ho masina izay rehetra manendry azy ary hosory Arona sy ny zanany ka hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. As my priests. Donc tout, même dans l'Ancien Testament, Noho izany ny zavatra rehetra sanctifié. So na dia tany fanekena taloha aza dia nila ny diovina ny zavatra rehetra. Les sacrificateurs Namasine. comme les ustensiles. Ny mpisorona sy ny fitaovana rehetra. Amen. Amen. Et qu'est-ce que tout cela signifiait? Dia inona moa no signified tianjany rehetra izany ambara? Que Dieu voulait avoir une relation pure et sainte avec son peuple. Dia tsotra hoe Andriamanitra te hanana fifandraisana madio amin'ny vahoakany. Que c'était incapable pour eux de le faire. but he knew Nefa fantatr'Andriamanitra fa tsy azo heverina ny andrandrany avy amin'izy ireo. Et que cela, que Dieu était en train de prévoir et montrer la vie chrétienne de sous la nouvelle alliance. Izany hoe na dia tany amin'ny fanekena taloha aza dia efa tian'Andriamanitra ho hitantaratra sady ny fiainana makristiana ty amin'ny fanekena vaovao. covenant. Et qu'est-ce qu'il ferait dans le cœur de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ? Ary inona ny zavatra ho ataony ao am-pon'ireo olona rehetra izay mino an'i Kristy Jesosy? Comment il allait œuvrer en eux, Ary ny fomba hiasany ao anatin'izy ireo. appeler tous ceux qui croiraient en Christ à une œuvre de sanctification dans leur vie. And how Ka hiantso an'ireo rehetra izay mino an'i Kristy izy mba hisin'ny asan'ny fahamasinana ao anatin'izy ireo. salvation take place in their lives. Et Et en bien fiainany. que Dieu avait besoin de faire cette œuvre de sanctification, Eny fa na dia mila manao an'izay asan'ny fahamasinana izay aza ny Paul tompo nous appelle des saints.
dia Paul calls efa us miantso antsika hoe olo-masina sady Paoly. Vous comprenez ce que je veux dire? Tsy haiko azonareo ve ny tiako ambara? Que bien que l'œuvre de sanctification avait besoin de continuer et continuera toujours dans notre vie, even though the Na work dia of mbola mila sanctification mitohy ary tsy maintsy mbola hitohy eo amin'ny fiainantsika foana aza ny asan'ny fahamasinana, nous considère comme saints. fa Andriamanitra kosa amin'ny alalan'ny Paoly dia efa mandray antsika ho tahaka ny olo-masina sahady. Mais c'est extraordinaire. Mahatalanjona anie zany e. Vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire en ce qui concerne notre état et la manière que Dieu nous voit. I don't Tsy know haiko if na you understand azonareo what he's an-tsaina ny hoe ohatrany ahoana ny toerana misy atsika sy ny fomba fijerin'Andriamanitra atsika. Moi, c'est franchement quelque chose que... C'est comme une lumière qui vient dans mon cœur pour me montrer la grandeur de l'amour de Dieu. For me, it's like a Fa zany zavatra no dia tena ohatrany hoe fahazavana maneho amiko ny fitiavan'Andriamanitra Nous considère aujourd'hui ary amin'ny fijerin'Andriamanitra atsika sady ankehitriny par la foi que nous avons manifestée en Jésus-Christ. tamin'ny alalan'ilay finoana izay naseho atsika tao amin'ny Kristy Jesosy. Et souvent, on se considère comme, allons dire, des pauvres chrétiens. Je ne parle pas de pauvres financièrement. Fa indraindrayntsika mandray ny tenantsika hoe tahaka ny kristiana mahantra, tsy hoe mahantra ara-bola akory a, À cause de nos manquements. but because fa of our noho ny because of our shortcomings, fahalementsika ny tsy fahampiantsika. Tout ce que je viens de vous lire démontre ce que Dieu voulait. Noho izany a, ny zavatra vakiako taminareo a dia maneho ny zavatra katsahan'Andriamanitra, Avec lui, as a ilay relationship fifandraisantsika aminy, pour tous ceux qui croiraient en fifandraisan'ireo olona rehetra izay mino an Jesosy Kristy sy ino azy, and that is for the church today. dia ny fiangonana ankehitriny. Amen. Pourquoi Pierre parle de un peuple That's why Zay mahatonga amin'ny Petera milaza hoe qui lui appartient. that belongs misy vahoaka izay an'Andriamanitra hozy izy. Extraordinaire. Tena mahatalanjona zany e. Donc, la sanctification, Noho izany ny fahamasinana c'est une attitude de cœur dia toe-po izy io, de vouloir être agréable à Dieu par notre vie. tena hoe mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika. in our lifestyle. Et Paul n'était pas quelqu'un de parfait. Ary Paoly tsy hoe olona tanteraka sy lavorara akory. On va lire ça dans l'épître de Paul aux Philippiens. Ndao vakentsika ny epistiliny Paoly ao amin'ny Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa. Donc finalement, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Noho izany mahasamihafa ny testamenta taloha sy ny vaovao a, c'est que sous la Nouvelle Alliance, c'est une condition de cœur. dia izao hoe ny aty amin'ny fanekena vaovao a dia fepetra ny fo no misy. Donc Philippiens chapitre 2, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà Andiny remporté faharoa ambin'ny folo, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. ohatrany tsy andiny faharoa ambin'ny folo a, Verset 12. Pas verset 12. Filipianina toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo angamba. J'excuse. Chapitre 2, verset 12. Filipianina toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo no izy. Tsy toy ny efa nahazo sady aho na efa tanteraka sady, fa miezaka aho hiazona izay niazona ny Kristy For which ahy. Christ Jesus has also laid hold of me. Donc Paul même déclare qu'il n'a pas atteint la perfection. So Noho izany na dia Paoly tena ny aza dia hoy sisy tsy mbola nahatratra ny fahatanterahana aho, Attitude dans son cœur. fa misy toe-po ao anatin'ny fony. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de Ry rahalahy tsy mbola ataoko fefanahazo ny tenako, fa zavatra iray aloha no ataoko manadiny any aoriana dia miezaka manatratra ny eo aloha, eny miezaka hanatratra ny marika aho azahoako ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony amin'ny Kristy Jesosy. Christ Jesus. Oui, ça tu as lu jusqu'au verset 14. Mais bon, moi, ce que je veux communiquer là, c'est que Paul, n'ayant pas encore atteint la perfection, a une attitude
de vouloir saisir le prix. Ny tena tiako avoatreto zany a dia izao hoe mbola tsy tanteraka Paoly a fa miazakazaka izy ozy izy a azo ny loka. Donc il n'était pas parfait, Noho izany tsy tanteraka izy, mbola tsy tonga lafatra izy, mais il était en paix. fa Il reconnaissait niadana izy tao am-pony, qu'il y avait encore des choses que Dieu avait besoin de faire dans sa vie. niaika izy fa mbola misy asa tokony ataon'Andriamanitra ao am-pony, Mais il avait une attitude fa nanana toujours toe-po vouloir izy a que Dieu emmène à la perfection. hoe Andriamanitra hitarika azy mandrakariva ho amin'ny fahatanterahana. Et c'est la sanctification qui nous conduit à la perfection. Ary ny fahamasinana nefa mitarika antsika makany amin'ny fahatanterahana. C'est d'avoir un cœur prêt Dia manana fovonina Open and ready heart à misokatra l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, amin'ny asan'ny fanamasina ao anatin'ny fontsika afin que nous soyons perfectionnés. mba hahafahantsika ho tanteraka. D'accord? C'est clair? Ao a, mazava. Donc, je veux que vous ouvriez votre Bible avec moi maintenant. Dia tiako a sokafanareo miaraka amiko ny baibolinareo a. La sanctification était un progrès spirituel. On est d'accord? Efa azontsika angamba ny hoe ny fahamasinana dia fandrosoana ara-panahy, Et que quand même, quand nous regardons à nos actions, quand nous regardons à nos pensées, quand nous regardons allons dire, à notre langage, rehefa mijery isika ohatra ny fihetsiaka na ny fieritreretantsika na ny fitenitsika, nous avons besoin d'être assurés que nous sommes en train de marcher de progrès en progrès. dia mila mahita isika hoe me mandroso makany amin'ny fivoarana hatrany hatrany. On ne peut pas rester la même personne. Izany hoe tsy tokony hijanona ho tahaka izao foana On isika, doit lutter avec les mêmes problèmes et les mêmes situations dans notre vie. na hitolona amin'ny olana izay efa iainantsika hitolomantsika isan'andro a, Au niveau de notre langage, de nos pensées, de nos actions. na eo amin'ny sehatra ny fomba fitenitsika zany na ny fihetsitsika. Donc, au fur et à mesure, nous nous éloignons de l'impudicité, des choses moralement mauvaises. Noho izany tsika tsy kelikely hatrany dia mila mivoatra miala amin'ny fijangajangana na ireo karazam-paratsiana maro samihafa, Moralité, toutes ces choses. ny fahalotona. all these things, we draw away from those things. En fait, ce que Paul dit, c'est que je cours vers cette perfection. Je veux me perfectionner en Christ. Noho izany tia Paoly tenena zany hoe te hiazakazaka hatratran'izay fahatanterahana izay, te ho tanteraka ao amin'ny Kristy aho. Ok? Ao a. Donc, allons juste voir ce que l'apôtre Pierre dit avant de toucher l'épître aux Hébreux. Alohan'ny hamakitsika ny epistily ho an'ny Hebreo a, dia vakitsika ny Petera voalohany a, Chapter 1 toko voalohany a, and verse andininy fahadimy ambin'ny folo. Petera voalohany toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina Nous aho. voyons que c'est le but de notre marche, Noho izany hitantsika fa io ny tanjon'ny que azakazantsika, nous soyons de plus en plus parfaits, que nous tanjona expérimentons la sanctification dans notre vie. dia zao hoe ahatonga antsika hitanteraka hatrany hatrany a, ka iainantsika n'ilay traikefan'ny fahamasinana eo amin'ny fiainantsika zany. our hearts and Donc quand lives. je lis l'épître aux Hébreux, je comprends. Noho izany rehefa mamaky ny epistily ho an'ny Hebreo dia azoko Je comprends que l'auteur est inquiet I understand azoko that tsara hoe nanaza ny mpanoratra, parce que ces chrétiens juifs voulaient abandonner la foi satria te handao ny finoana reto kristianina jiosy reto tour au judaïsme. mba hivena ho any amin'ny fivavahana jodaisme. Donc, exclu. Noho izany a sanctification. dia lasa manaisotra n'ilay fahamasinana izy ireo. Tsy haiko nahitanareo ilay teboka. Point there. Et quand l'auteur va parler de la sanctification, Dia rehefa miresaka ny amin'ny fahamasinana amin'izay ilay avec la mpanoratra crainte eto, dans son cœur, dia que miaraka ces amin'ny chrétiens juifs allaient abandonner la foi dia no nitahotra ao am-po hoe judaïque. It was with fear in their heart. andao a ny finoana ireto a Abandon their faith. kristianina jiosy reto a hiverina ho any amin'ny rafitra jodaisme. Alors lisons un petit peu l'épître aux Hébreux. Ndao vakitsika ny epistily ho an'ny Hebreo a. Parce que souvent, quand on lit le livre des Hébreux et que l'auteur parle de la sanctification, Satria rehefa mamaky ny boky ny Hebreo isika ka miresaka ny amin'ny fahamasinana ny mpanoratra, peut même enseigner
sur la sanctification We can even teach dia naraitsika sanctification dans un esprit de légalisme. mavita mampianatra ny fahamasinana ao anatin'ny fanan'ny lalàna without understanding kanefa tsy azo La tsika base même de son encouragement et de son fa ny fototry iorenan'ny famporisiany sy ny fanazavany is in enlightening the people. il ne prend pas en compte He doesn't take dia into tsy account ce qui raisitsika est en train de se passer. tsy nomentsika lanja hoe inona marina ny zavatra nitranga tokoa Au chapitre 3, noho izany ao amin'ny toko fahatelo ny Hébreo on va lire le verset 16 par exemple. andin'ny enambin'ny folo ohatra andin'ny faharoambin'ny folo roambin'ny folo. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il ne faut pas oublier ça, détourner du Dieu vivant. C'est là où était le problème. tandremo rahalahy fandrao isy aminareo anana foraty tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona tsy pio tsara zany hoe hiala amin'Andriamanitra velona satria io niteboka. Take note of that word departing from the living God. Donc c'était ça le danger. Noho izany C'est un juif là. io ny loza nananontany reto kristiana jiosy reto dia nialana izy ireo amin'Andriamanitra velona De se détourner de la foi en Christ. tena hoe hiala amin'ilay finoana ny Kristy izy ireo. Amen. Amen. Chapitre 12 maintenant. Chapter Ny 12 toko now. faharoambin'ny folo Paul fait un avertissement à ces, pas Paul, mais l'auteur donne un avertissement à ces chrétiens juifs. dia nanome fampitandremana reto kristiana jiosy reto ny mpanoratra. Attention de vous détourner de Dieu, de Beware. votre foi en Christ. Beware Tandrema if you ianareo turn so away or miala amin'ilay finoanareo an Kristy. Et c'est dans cette attitude de cœur et cette compréhension And Ary ao in that anatin'izay attitude of toe-po sy heart, fatakaran'izay que Paul va leur dire, l'auteur va leur dire, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Hebreo toko fahenina andininy fahefatra no misy an'izay fa izay efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa miembotra dia tsy azo avaozina indray. and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance. Ok? Ao Donc il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui rétrograde, là, qui marche un peu selon la chair. noho izany ny resahany hoe tsy hoe olona miverin-dalana na sendra nandeha tamin'ny nofo Il va parler de quelqu'un, comme on vient de lire tout à l'heure, qui va se détourner de Dieu. fa ny olona resahany dia olona efa hiala amin'Andriamanitra mihitsy, Forsaken the Lord. Andriamanitra velona, Retour à la religion. mba hiverina ho any fomba-pivavahana. Tout le contexte du livre des Hébreux doit être vu dans cet esprit-là. Ary ny votoatin'ny bokin'ny Hébreux rehetra dia tokony tazantsika ao anatin'izay toe-panahy izay. Et dans le chapitre 12, Ary ao amin'ny toko faharoambin'ny folo amin'izay ny bokin'ny Hébreux zany il va parler de la discipline, dia miresaka izy ny amin'ny fitsipika, de la correction afin de participer à la sainteté de Dieu. miresaka amin'ny fitsipika sy ny fahamaizana izy ahafahana mandray anjara amin'ny famasinana. In that sanctification. Vous vous souvenez de ça? You remember? Tadidinareo ngam'izany Chapitre 12. ao amin'ny toko faharoambin'ny folo. De la discipline, il parle de la correction, He il speaks Miresaka izy ny amin'ny fitsipika, ny famaizana, parle du châtiment de Dieu, miresaka izy ny amin'ny famaizan'Andriamanitra un but. ho anatanjona iray. Alors on lit le verset 10. Dia vakitsika ny andininy fahafolo. Il y a là un petit résumé du verset 5 jusqu'au verset 9. I've just Dia given you ohatrany hoe a résumé of fintiny verses tokony 5 to 9. andininy fahadimy ka hatramin'ny Il fahasivy. faut la correction, il faut ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Mila ny fitsipika sy ilay atsotsika hoe famaizan'Andriamanitra. Ce que les chrétiens juifs ne voulaient plus expérimenter. Izay tsy tian'ireto kristiana jiosy reto hiainana intsony zany Ils voulaient retourner à la religion. satria te hiverina ny fomba-pivavahana izy. L'auteur vient
vient dire au verset 10, nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. dia hoy sisy mpanoratra hoe fa ireny andininy fafolo dia anao izay afahintsika tamin'ny andro vitsy arak'izay sitrapony fa izy kosa dia ny ahasoantsika mba handraisantsika ny fahamasinany. C'est ça le but. Zay ny tanjony. Amen. Amen. D'accepter la correction, la discipline, Manaika ny fitsipika ny fahamaizan'Andriamanitra afin de parvenir au fur et à mesure mba à la hatratratsika sainteté. so that we tsy can also kelikely come hatrany to that amin'ny fahamasinana. sanctification. Mais comme ils désiraient se tourner vers la religion, But Fa because kosa they satria izy ireo want to tia go back hiverina ny fomba mpivavahana, il n'y a aucun désir de sanctification. izay tsy misy faniriana velivelo fahamasinana intsony a, C'est des choses qu'on a besoin de faire. where fa there's lasa no niankina desire tamin'ireo to asa soa sy ny zavatra mila atao them that fotsiny. rely on all the good works and all the things that we can do. La loi. That is Lalàna. Et on continue et il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao mafaly andro anaovana fa mampahory fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana iadanana ho amin'izay nanaovana azy izy. Or, qu'est-ce qu'il dit? Noho izany na Il est en nolazainy train de dire que la sainteté, he's saying that milaza zany zay ny fahamasinana de la justice que nous avons reçue de Dieu, de la justification. dia vokatra avy amin'ilay fahamarinana na ilay fanamarinana antsika. La justification, je vous ai dit, est une expérience Ny fanamarinana araka lazaiko taminareo dia traikefa instantanée. it's an izay nitranga eo ny eo, Mais par contre, la sanctification, fa kosa ny fahamasinana quelque chose qui continue. dia zavatra mitohy a, Et quand nous sommes de plus en plus sanctifiés, ary rehefa masina hatrany hatrany isika nous comprenons que cette sanctification dia est le azontsika fruit hoe de la justice que nous avons reçue. hoe io fahamasinana io dia vokatra ilay fanamarinana izay voaraintsika. justification that we have received. Donc, ceci dit, Noho izany zany rehetra zany dia milaza allons lire à partir du verset 14 maintenant pour comprendre l'état d'esprit de l'auteur. dao a vakitsika manomboka amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo a ahafahantsika mahazo ny toe-panatiany mpanoratra ambara. Autrement, je ne peux pas prendre ce verset que nous allons lire là. Raha miteny hafa zany dia tsy afaka mandray an'ity andinin-tsoratra masina azy io vakiko ety aho Considérer l'état d'esprit de ces chrétiens juifs. raha tsy manome lanja aloha hoe nanahoana ny toe-panahy reto kristianina jiosy reto. Sur le point de perdre la foi, Izay a efa tena andao ny finoana izy ireo retourner au judaïsme. mba hiverina makany amin'ny judaïsme. Turn to Judaism. Alors il vient dire, Dia zao amin'izay ny lazainy recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitany tompo. Voilà le verset qui peut causer beaucoup de problèmes dans la Ny andininy toy izao a dia tena anisan'ny mitondra olana eo anivon'ny tontolo kristianina. Je ne suis pas en train de dire comme quoi que la sanctification n'est pas nécessaire, Tsy milaza velively aho hoe tsy ilaina ny fahamasinana, mais je ne peux pas venir déclarer et confirmer ici fa tsy afaka manamafy sy manamarina amin'ny alalan'ito que si quelqu'un a la difficulté d'accepter l'œuvre de Dieu dans sa vie en tant qu'un chrétien, hoe raha misy olona manano sarotra aminy a ny andany asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany il ne ohatra verra pas le Seigneur. dia ilaza hoe tsy ahitany tompo izy. But Kanefa Suivant following toute l'explication de l'auteur depuis le premier chapitre, rehefa manaraka tsara tsika ny fanazavan'ny mpanoratra ny Hebreo hatrany amin'ny toko voalohany a l'auteur vient le dire, hein, dia hoy sisy mpanoratra hoe retourner à la religion, that if raha toka miverina any amin'ny fomba mpivavahana système judaïque, sy ny rafitra jodaika isika où la sanctification est exclue, izay a anesorana ny fahamasinana excluded from it, et vous ignorez maintenant votre salut,
ka raha ohatra ka lavinareo ankehitriny ny famonjenanareo a plus à la sanctification, noho izany a midika zany fa tsy mandray anjarantsony amin'ny fahamasinana ianareo désormais vous Satria- vous reposez sur la loi, les prescriptions et toute la religion juive. satria ankehitriny ianareo dia to lasa miantehatra amin'ny lalàna sy ny fijipika sy ny fomba mpivavahana jiosy Donc vous abandonnez le Seigneur, noho izany a mafoy an'ny tompo ianareo niez le Seigneur, lavinareo ny tompo vous retournez au judaïsme, miverina any amin'ny judaisma ianareo vous ne participez pas à la sanctification. And you are ka not tsy mandray anjara ny famasinana ntsony ianareo Désormais, noho izany a vous mettez une croix you are actually writing off sur votre salut par la foi en Jésus-Christ. noho izany tsy pianareo ilay famonjenanareo tamin'ny alala finoanareo an Jesosy Kristy Personne ne verra le dia Seigneur. vokatr'izay vao nilaza ny mpanoratra hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny tompo Qui a compris? iza mahazo understood that. Qui a compris? iza mahazo Donc c'est dangereux maintenant noho izany zava-doza ankehitriny de venir dire comme quoi que si un chrétien est en train de lutter pour ny milaza hoe une sanctification dans son cœur, hoe raha misy olona kristiana mitolona tsy andala iasa ny fahamasinana ao anatiny il ne verra pas le Seigneur. dia ilaza amin'izany olo zany ianao hoe tsy ahitan'ny tompo ianao He's lost. na very Vous avez compris le livre You des understand Hébreux? what I'm azonareo tsara hoe ilay bokyny hebreo Donc c'est dangereux de venir d'une manière légaliste. noho izany a zava-doza ny tonga amin'ny alala fomba ny fandalandalàna Où est la ligne? satria mila azontsika hoe aiza ny votoatiny aiza ny votoatiny ny fahamasinana satria voalohany indrindra io dia Bien toe-po sûr révélé par les actions, par le langage, par les pensées, par tout mazava ho azy aseho an'ny fihetsika fieritreretana fiteny a Mais où est la ligne qui nous permettra de voir le Seigneur ou de ne pas voir le Seigneur? fa aiza kosa zany ilay fenitra hoe mahita ny tompo isika sa tsy mahita On comprend? azonareo a Donc c'est quand même assez sérieux. So it's something noho izany quite tena serious. matotra ihany a Fausse interprétation de la parole de Dieu ny manana fandikana vilana ny tenin'Andriamanitra Interpretation of God's word. et de dire à quelqu'un, And ka to say hiteny to amin'ny olona ray ianao hoe a Christian, na kristianina c'est pas suffisant ce que tu fais. hoe tsy ampy ny ataonao a it's not enough. Tu ne parles pas des chrétiens qui ont abandonné le Seigneur, qui ont renié leur foi. Non? tsy miresaka amin'ireo kristianina izay efa nafoy an'ny tompo nandao an'ny tompo a Forsaken the Lord or nafoy ny finoany aho a abandon their faith. C'est pourquoi quand on ajoute la sanctification avec la justification, zay mahatonga antsika eo rehefa ampitsika ao anatin'ny fanamarinana ny fahamasinana on comprend dia azontsika que c'est le style de vie que Dieu nous demande. fa fomba fiaina izay takin'Andriamanitra amintsika Et izy on ne peut ireny pas mettre une croix sur quelqu'un fa tsy afaka manafoana olona anankiray isika izay ara-nofo a. Eh, mes frères et sœurs, quand Paul parle aux Corinthiens dans sa première épître, hitanareo raha lasiana bavy rehefa miresaky Paoly ao amin'ny Korintiana ao amin'ny epistily voalohany a je ne crois pas que personne aujourd'hui voudrait être membre de ce genre d'église. mino aho fa tsy misy olona ankehitriny a te A member ho isan'ny fiangonana tahaka n'iny fiangonana iny a zay tena Est-ce ara-nofo que Paul les considère comme ayant perdu tout? fa moa ve Paoly nandray azy ireny ho tahaka ny hoe fa tiantoka tamin'ny zavatra rehetra Pour ces Corinthiens, satria reto korintiana reto a de la manière que Paul adresse à chacun, à tous, tamin'ny fomba nresahan'ny Paoly tamin'izy rehetra de par leur permission de vivre dans le péché et avec les gens, tamin'ny alalan'ny fanomezan'izy ireo vahana ny olona anankiray izay niaina tao amin'ny ny ota hiaina teo anivon'izy ireo a et ils ne faisaient absolument rien. kanefa tsy nanao in'iny izy ireo teo Il anaty n'y avait an'izany aucune attitude de vouloir régler un problème. tsy nisy toe-po mihitsy hoe andeha hamahan'ilay olona natao anatin'izy rehetra problems. Quand on lit la première épître de Paul aux Corinthiens, Reo on peut mamaky voir ny- que c'est une église totalement
totalement charnel qui n'a aucun désir de sanctification dans la vie. rehefa mamaky ny epistily voalohan'ny Paoly amin'ny Korintiantsika dia mahita fiangonana tena ara-nofo a tsisy fikatsahana velively ny asan'ny fahamasinana mihitsy. Avec une église charnelle, That's why Zay mila haintsika zany manavaka ny amin'ny hoe fiangonana ara-nofo a sy ny retour à la religion. and a fiangonana anankiray a zay tena efa nafoy an'ny tompo ka hiverina ny fomba La mpivavahana. religion ne va pas vous demander. Satria ny fomba mpivavahana dia tsy hangataka amintsika Elle va imposer des lois. fa ametraka lalàna izy. De la même manière que l'imposition de la loi dans l'Ancien Testament n'a pas changé le style de vie du peuple d'Israël, Fa tahaka ny tany fanekena taloha zay tsy nanova velively ny fomba fiainan'ny zanak'Israela ny lalàna, et l'auteur savait très bien. ary ny mpanoratra dia nafantatra tsara izy. C'est pourquoi il prend la base même du problème That's des why- chrétiens. Ary zay no mahatonga azy hoe ny fototry ny olan'ny kristianina jiosy mihitsy ny nalainy a. À ces chrétiens juifs. Ny epistily ho an'ny Hébreo dia miresaka amin'ireto kristianina jiosy reto. Vous voulez abandonner le Seigneur? Dia afoy an'ny tompo ve ianareo? Attention. be careful. Tandrema, Retour. miverina, miala. Go back. Attention, prenez garde Tandrema, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner de Dieu. andininy 5:50. Ça, le vrai problème. Tandrema tsara fandrao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo. From the living God. This is Ary io zany ny tena olana sy ny tahotra ny mpanoratra. Si vous continuez sur ce chemin, vous ne verrez pas Dieu. Satria raha mitohy amin'io lalana io ianareo dia tsy ahitan'Andriamanitra intsony. Devant Dieu. you're not Tsy going to ahitan'ny tomponareo. Sanctification ne sera pas partie de votre vie. Satria ny fahamasinana dia tsy andray anjara amin'ny fiainanareo intsony. Reposez maintenant sur les lois, les prescriptions, les obligations et tout le reste. Fa lasa iantehatra amin'ny fitsipika sy ny lalàna sy ny ambiny sisa ianareo. of laws and principles Donc, sans la and regulations. sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. Noho izany a, raha vao tsy eo ny fahamasina dia tsy ahitan'ny tompo intsony ianareo. Tsy ho anahy io. À moins que je décide d'abandonner ma course. Raha tsy hoe angambany hoe tena afolo lalako aho, niazakazako. Me courber devant des idoles et à faire ce que la religion me demande. Ka indro fa lasa hiverina amin'izay hoe iankohaka amin'ny sampy sy ny takin'ny fomba mpivavahana amiko. That was the fear in the heart Ça, of ton the author. problème. Zay io zany ny olana, io ny tahotra nisy. Pour vous dire que si on comprend la justification, Zay mahatonga miteny aminareo raha azontsika tsara ny fanamarinana, étant déclaré juste efa Being declared right nambara fa mariny ao anatrehan'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny finoana, expérience réelle, tamin'ny alalan'ny traikefa nyainana marina, nouvelle naissance. tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao, Nous sommes déclarés justes. dia nambara fa marina isika. Devant Dieu, on ne peut pas être plus juste que cela. Ary eo anatrehan'Andriamanitra tsy afaka ny tsy ho marina tahaka izany isika, Se trouve en Christ. satria ny fahamarinantsika dia ao amin'ny Kristy. Pas en nous-mêmes, elle est en Christ. Tsy ao anatsika rery fotsiny fa ao amin'ny Kristy mihitsy. Nous avons reçu la justice de Dieu en Christ. Nandray ny fahamarinan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy isika. in God through Mais si Christ. je renie le Seigneur, Fa amin'ny fotoana andavako ny tompo, raha mafoy an'ny tompo amin'izay aho, je décide de ne plus être dans le Seigneur. ka manapa-kevitra tsy ho ao amin'ny tompo intsony. C'est notre histoire. Zany a efa tantara hafa amin'izay avy eo. Different. Et puisque nous sommes tous là ce matin, Fa satria tonga eto isika amin'ity maraina ity, aucun d'entre nous n'a décidé de prendre ce genre d'action. And none of us dia mino aho fa tsy misy amintsika nandray an'izany fanapa-kevitra zany. Déclaré juste devant Dieu, Noho izany tsika rehetra dia efa voamarina eo anatrehan'Andriamanitra. que des choses se passent dans notre vie pour aller vers le chemin de la perfection. Ka na inona zavatra mitrangy eo amin'ny fiainantsika ahafahantsika mandroso makany amin'ny lalan'ny fahatanterahana, Nous verrons le Seigneur. dia ahita ny tompo foana isika. Nous verrons le Seigneur. Ahita ny tompo foana isika. Amen. Amen. C'est pourquoi si on prend ce texte d'une manière légaliste, Zay on met mahatonga la antsika hoe condamnation sur le peuple de Dieu. raha raisika amin'ny fandalandalana io andin-tsoratra masina io dia mametraka fanameloana ny vahoaka an'Andriamanitra isika. Pourquoi? Satria nano antony. Parce que c'est comme une loi qu'on met sur eux. Satria tahaka ny lalàna apetratsika eo amin'izy ireo zany. C'est comme une loi qu'on pose sur eux. Tahaka ny lalàna apetratsika eo amin'izy ireo zany. Mais la loi n'a pas de puissance. Fa nefa ny lalàna tsy manan-kery agny e. Mais elle a la force Fa manana hery izy strength de nous condamner. hanameloka atsika. has the power to condemn us, to accuse us. Hanameloka atsika, ilaza amintsika fa tsy mendrika isika, Je veux enlever cela.
fa zany efa te hanaisotra an'izany de la tête de quiconque ao anatin'ny lohan'izaniza a pris la décision par la foi ireo olona izay who has nandray made fanapahan-kevitra tamin'ny alalan'ny finoana hoe andeha miaraka amin'ny Kristy izy. Amen. et même dans le chapitre 6 du livre des Hébreux, je vais terminer, Amaranao na ao amin'ny toko fahaenina amin'ny bokin'ny Hébreu io aza chapter of Hebrews. c'est pourquoi au verset 1 Dès nous voulons, les hein. éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait. Says, koa aoka ilaozantsika ny habe di-pianarana ny amin'ny Kristy fa aoka ndroso amin'ny tanteraka isika. Est-ce que c'est clair Mazava aminareo ve que la sanctification est une attitude de cœur? fa ny fahamasinana dia toe-po. Amen. Amen. Et qu'importe où nous sommes, Ary na aiza misy atsika dans nos faiblesses, ao anatin'ny fahalementsika tsy fahampitsika et peut-être aujourd'hui même notre refus and even ary nankehitriny aza ny fandavantsika d'abandonner, d'obéir au Seigneur dans ce qu'il nous demande aujourd'hui. hoe ny fandavantsika tsy akatoan'ny tompo amin'izay angatany amintsika ankehitriny aza Ce n'est pas la fin. it's not the dia end. tsy fiafarany zany akory, Ce n'est pas la fin. tsy fiafarany zany. Nous verrons tous le Seigneur. Fa hitan'ny tompo isika rehetra e. Pourquoi il faut comprendre la justification Zay no antony hoe mila azontsika aloha ny fanamarinana ao anatin'ny fanahy filazantsara sanctification ary ny famasinana avy eo ao anatin'ny fanahy filazantsara ihany koa. Jésus a dit à ses disciples Zao ny teny Jesosy tamin'ny mpianany hoe aoka ho tanteraka ianareo mais qu'ils ne pouvaient pas l'être. satria fantany Jesosy ane hoe tsy vitan'izy ireo zany e. Yet, Nous sommes appelés des saints, Fa nefa nantsoina isika hoe masina sanctifiés, olona no amasinina zany d'une manière ou d'une autre. na mifomba ahoana na mifomba ahoana Parcours, eo anivon'ny azakazantsika individuellement. tsika tsararay avy. Amen. Amen. C'est pour que la foi que nous avons that's en right. Jésus-Christ, Zay no antony hoe ilay finoana izay ananantsika ao amin'ny Jesosy Kristy justification, To receive nandraisantsika n'ilay fanamarinana cette même foi dia mampiasa ny finoana mitovy io ihany pour ouvrir notre vie au Seigneur mba hanokafantsika amin'ny fiainantsika amin'ny et tompo nous permettre de continuer son œuvre qu'il a commencée dans notre vie. and ka amelantsika azy a no ilay asan'izay efa natombony tao anatsika. L'apôtre Paul dit clairement dans son épître aux Philippiens que l'œuvre qu'il a commencée, il va lui-même la compléter. and the Ary Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Filipiana dia miteny mazava tsara hoe ilay asa izay efa natombo dia izy no hamarana an'izany. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul parle de cela d'une manière claire. Noho izany ny apôstôly Paoly dia miresaka an'izany a and even Peter amin'ny fomba mazava tsara efa na ny apôstôly Petera azy. Un peu de temps, Hozy izy hoe na dia miaritra vetivety aza ianareo Dieu lui-même vous perfectionnera. dia Andriamanitra izy tena no hatateraka anareo a. Inona moa no L'œuvre de dikan'izany? sanctification par le Seigneur lui-même. that's Ny the work of sanctification. asan'ny fahataterana izay avy amin'ny tompo izy tenany zany. Il nous perfectionnera, il nous affermira, la parole de Dieu nous He dit. will Izy no hatateraka antsika, izy no ampiorina antsika ho ny tenin'Andriamanitra ary izy ny tsy hampihozongozona antsika. Aleloia. C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir nos cœurs. Zay no antony mila manokatra ny Et de fotsika pas isika avoir peur de d'ouvrir notre cœur. ka tokony tsy atahorantsika hanokatra ny Parce fotsika que e. la sanctification, c'est quelque part une perte de notre vie. Satria ny fahamasinana ano any dia azo lazaina hoe fatiantoka any amin'ny fiainantsika. De notre vie. Sa tsy zany fatiantoka any amin'ny fiainantsika zany e. C'est quoi? On prend notre croix et on suit le Seigneur. Zay no antony ny fahamasinana zany a dia le fandraisantsika ny hazo fijalintsika na rahantsika ny tompo. Amen. I'm close. Efa kely sisa dia marana. Donc 1 Pierre chapitre 4 Noho izany Petera voalohany toko faefatra. verset 1 à 3. 1 Peter chapter Petera voalohany toko faefatra andiny voalohany a. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi Andine avez voalohany. la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre sur la terre.
koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadinareo zany saina izany fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. but for the will of God. For we have spent enough time in our past lifetime. Est-ce que Dieu veut la sanctification pour nous? Does Moa ve God katsahan'Andriamanitra amintsika ny fahamasinana? Un plan de Dieu quelque part pour que nous soyons sanctifiés. Misy drafitr'Andriamanitra ve any ho any mba hahafahantsika ho masina? sanctified? Dernier verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Andin'ny farany a Tesalonianina voalohany toko 4. Je vais quand même garder un verset pour un autre jour. Tsy atokako amin'ny andro hafa kosa aloha andin'ny farany a ny andin'ny farany a andin'ny fatelo a toko 4 andin'ny fatelo. Votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de la débauche. For this Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny anamasina anareo ifadinareo ny fitsangatsangana. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. that Mba samy hafantatra zay azahoanareo, azonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. N'a pas appelé à l'impureté, Andin'ny mais à la fafito. sanctification. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny falotona fa amin'ny fahamasinana. Et sanctification. celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Therefore, Koa izay mandà dia tsy olona ny lavin'ny f'Andriamanitra izay manome anareo ny fanahin'ny masina. Holy Spirit. Amen. Amen. Donc le plan de Dieu, c'est que nous soyons de plus en plus sanctifiés. Noho izany ny drafitr'Andriamanitra dia ny hahamasina antsika hatrany hatrany. Et le chemin de la sanctification Ary ny lalan'ny fahamasinana que nous avons besoin de prendre. dia ilay azo fijaliana mila entsika. That we are all called to take. C'est pas une théorie. Tsy resaka teoria io zany, tsy teknika, tsy fahalalana, Just knowledge. C'est une vie. fa fiainana. Amen. Amen. Donc mes frères et sœurs, Noho izany raha lasianabavy a, même l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens nous exhorte à la sainteté. na ny apôstôly Paoly koa aza ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosiana dia mampirisika antsika ho amin'ny fahamasinana. Noho izany tsy misy salasalana ny amin'izany. Appelé à la sanctification. Fanantsoana ho amin'ny fahamasinana isika. C'est spirituellement. Zany hoe fandrosoana mivoatra amin'ny ara-panahy. De plus en plus des choses à laquelle nous sommes encore attachés. And to be Tena hoe ho afaka tsy kelikely amin'ny zavatra izay mbola mamaritra antsika, Qui ne plaisent pas à Dieu. izay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Dieu veut nous libérer. Ary tian'Andriamanitra ho afaka amin'izany isika, and purify. adiony amin'izany. Amen. De plus en plus comme Christ. And Ka make us tonga more antsika and tsy more kelikely like hanahaka an'i Kristy. Donc la sanctification, de même que la justification, font partie de la saine doctrine. Noho izany ny fahamasinana tahaka ny fahamarinana dia tafiditra ao anatin'ny fampianarana tsy misy kilema. doctrine of Christ. Et c'est pourquoi il faut faire bien attention. That's Noho why izany we a, have to be very izay ny tena tokony hitandremantsika with the ny amin'ny fandalandalana ny lalàna zany. Ça veut tout dire. It says it all. Manambara zavatra maro izany. On, But to Fa understand ny atakarantsika en Christ. fa isika dia ao amin'ny Kristy Et ce n'est pas un feu vert pour nous de faire ce que nous voulons. dia mbola verina haina hoe tsy manome feu vert antsika zany hanaovantsika izay tiantsika atao. C'est comme la liberté. Hitanareo ny fahamasinana dia tahaka ny Dieu nous donne, nous permet fahafahana. ce que nous voulons et de marcher selon la chair. Ny fahafahana izay omen'Andriamanitra antsika tsy manome halalana antsika andehanantsika araka ny nofo izay tiantsika atao. according to our flesh. Amen. C'est pourquoi la sanctification, ça fait partie du plan de Dieu dans notre vie. Izay no antony hoe ny fahamasinana dia tafiditra amin'ny drafitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika dia hatrany hatrantsika mitombo amin'izany Au travers la croix que nous avons besoin de prendre. amin'ny alalan'ilay hazo fijaliana izay mila entintsika. Amen. Amen. Marefo isika, malemy, lavo isika, Amen. On continue. fa mitohy isika. Je repens, Bebaka And we continue. dia mitohy ihany que tsika. chacun d'entre nous, nous puissions désirer Ary ny tsiraray avy amintsika ny hanam-paniriana, hanana toe-poa. dans Philippiens chapitre 3, As we du read, cœur de l'apôtre Paul Jery isika ao amin'ny Filipiana toko fahatelo ny fon'ny apôstôly Paoly a, vis-à-vis d'une course vers la perfection. misy toe-po ao makasika ilay azakazaka ao amin'ny fahatanterahana. Amen. Amen. Correct? Ao a, Clair? is it mazava. Donc ce que l'Ancien Testament ne permettait pas, Noho izany azy zavatra tsy nave- l'alliance
permet de vivre la sanctification. noho izany zavatra zay tsy afaka nyainana tany amin'ny testamenta taloha aty amin'ny testamenta vaovao a dia manam-pahafana isika hiainan'izany a ny famasinana ao amin'ny Jesosy Kristy. Mino fa haitsika manavaka an'izany ary Andriamanitra mahafantatra Dans l'ancienne alliance, In the same way that he knew in le the Old peuple juif ne Testament, pourrait pas obéir. tahaka ny tany amin'ny fanekena taloha hoe tsy vita amin'ny vahoaka jiosy miaina La nouvelle alliance, and God knows fa Andriamanitra kosa mahalala hoe ty amin'ny fanekena vaovao a on tombera, mety ho lavo ihany isika mais il y a une condition de cœur que Dieu nous a donnée, fa misy fepetrany fo zay nomen'Andriamanitra antsika kosa pas sous l'ancienne alliance. izay tsy hita velively tany amin'ny fanekena taloha zany. Cette condition d'être juste devant Dieu et être appelé saint. Dia ilay fepetra hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra ary olo-masina aho. C'est la différence. Zay le mampiavaka azy. Bien que Dieu sache qu'on n'est pas parfait aujourd'hui. Na dia hain'Andriamanitra aza hoe tsy lavoraritsika ankehitriny. Parfait. Fa ozy izy aho ko tanteraka ianareo. Mais qui est parfait? Fa izy anefa ny tanteraka. Mais aux yeux de Dieu, Fa eo mason'Andriamanitra, aux yeux de Dieu, un jour, eo mason'Andriamanitra ndray androany a, ndray androany a. Amen. plus rien d'imparfait en nous. Dia tsy misy ninona intsony hoe tsy tanteraka ao anatsika. Mais ça, c'est pour un petit temps. Fa zany nefa dia ao anatin'ny fotoana fohy. Accepte nos chutes, nos erreurs, nos fautes. Hoe Andriamanitra manaika ny fahaditsoantsika, ny fahalavontsika, ny fahaditsoantsika. À la puissance de la nouvelle alliance, Zany any à l'impuissance de l'ancienne. ny herin'ny fanekena vaovao raha oharina amin'ny fahalehimen'ny fanekena taloha. Old covenant. Vous êtes content d'aller chez vous ce matin? Faly ve nareo ody any an-tranonareo androany maraina? Chez vous ce matin? Are you happy? Faly ve nareo ody any an-tranonareo androany maraina? Justifié, No amarinina, appelé saint. nantsona hoe masina. Alléluia. Halleloja. Daontsika hitsangana dia hivavaka amin'ny Tompo. Quelle grâce d'appartenir à Jésus-Christ. Tena fahasoavana no hoe any Jesosy isika. Fahasoavana hoe zanak'Andriamanitra isika. Appelé saint. Ary fahasoavana zany antsoina hoe olo-masina izany. Amen. Amen. Dans nos chutes, nos erreurs, nos manques. Ao anatin'ny tsy fahampitsika, ny fahalavontsika, ny fahadisoantsika, ny fahatezerantsika, ny fandalandalantsika, fa nefa mbola antsoina hoe olo-masina ihany isika. Amen. Amen. Saint Marc. Saint Mark. Masina marika, olo-masina marika, Qu'on a appris. It's not in the tsy mitovy amin'ny past about saints, C'est une réalité. but it's zavatra nianarantsika raha tovintsika, fa nefany a zava-misy marina zany a, olo-masina Audrey, olo-masina Mirella, zava-misy marina zany. On n'est pas encore parfait, mais Dieu nous considère comme ses enfants. Nous sommes appelés des saints. we are not Tsy mbola tanteraka isika fa nefa Andriamanitra efa mandray antsika olo-masina zanany isika. we don't have to be canonized. Huh? We are already canonized. Amen. Amen. On va prier le Seigneur. Ndao hivavaka amin'ny Tompo isika. Oh, we're Tena fahasoavana mahatalanjona Parole de Dieu. ny tenin'Andriamanitra. Père, nous te remercions pour la vie. Father, we Saotranao zay Tompony amin'ny that there is fiainana izay misy anatin'ny teninao a. N'oublierons jamais we will Tsy never adinonay mihitsy Tompo ce que tu as fait. zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay. La justice que tu nous as donnée. Ny fanamarinana izay nomenao anay Ton appel vers ary ny antsonao a ho amin'ny fahamasinana. sanctification. Seigneur, nous te remercions Tompo misaotranao zahay et nous te rendons grâce. ary teranao zahay. Nous savons, Seigneur, que la sanctification Fantatray Tompo fa ny fahamasinana ne nous garantit pas la perfection sur dia tsy manome antoka hoe tsy maintsy lavorary zay eto amin'ity tany ity na tanteraka. elle n'empêche pas la chute. Ary tsy manakana ny mety ho fahalavony zany. Elle ne nous garantit pas la perfection Tsy manome antoka zany hoe tsy maintsy tanteraka izahay. et elle ne nous empêche pas de tomber. Ary tsy manakana anay tsy ho lavo ny fahamasinana. Mais nous sommes déclarés But we are declared Fa nefa nambara aloha zay hoe and holy, masina, Jésus-Christ, marina ary masina ao amin'ny Jesosy Kristy. seul juste. Ilay tena marina tokana. true. Amen.
Amen. Père, nous te remercions ce matin. Sotranao zay amin'ity marain'ity tompo, Que tu emmènes dans nos cœurs. ny amin'ny fahazavana zay entinao aty am-ponay. Remercier pour qui nous sommes. We want to Sotranao zay ny amin'ny maizy anay, Fais dans notre vie. ny amin'ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay, Fera encore. ary ny zavatra mbola ataonao. Si nous sommes là ce matin, Raha tonga eto zay amin'ity marain'ity, parce qu'en nous, nous avons une attitude de progresser spirituellement. dia manana fo izay etaeta-po te handroso a, Progresser spirituellement. maniry izay handroso ara-panahy, and we thank you ary misaotra anao zahay, Dans ta fidélité, satria ao anatin'ny fatokianao tu accompliras toutes choses. you will dia ianao ny hatanteraka ny zavatra rehetra, Disons merci. ary te hisaotra anao zahay, ary mivavaka izahay Continue. mba ny fahasoavanao anie hitoy hetsika eo amin'ny fiainanay, in our lives. Et que nos vies puissent te glorifier. ary ny fiainanay ny anome voninahitra anao. Merci Seigneur. Saotra tompo, À toi toute la gloire. anao ny voninahitra rehetra. Nous élevons ton nom. Manandratra ny anaranao zahay, Ton nom. tera ny anaranao zahay, manome voninahitra ny anaranao. Tianay ianao nomem-boninahitra amin'ny zavatra rehetra, andray ny voninahitra rehetra ianao. Merci pour ta parole Saotra ny amin'ny teninao qui est la vérité. izay famarinana. Vavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voninahitra ho an'ny Tompo. Saotra Tompo. Alleluia. Saotra ny tompony amin'ny fahazavana indray zay afaka netiny teo amintsika tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny teniny a. Lo tsika hitsangana dia anao an'ity anankaity hoe hoetoao anilanao a, hitoetreo mandraka izay a, dia vetsitsy hivavaka hamarana an'ity fotoan'ity androany a. Makasitraka hatrany ianao zay manaraka anay a isaky ny alarobia tahaka an'izao a, dia manasanao hatrany koa izahay a raha afaka tonga ety amin'ny le 87 manjaka ray ianao isaky ny alarobia amin'ny 3 ora, tonga soa ianao anatin'izany fotoan'izany miaraka aminay a manaraka ny fampianarana tsisikilema, dia tonga soa ianao. Lo ataontsika ilay hoe etoao anilanao a, petreo mandraka izay. Nenanao ny fiainako, andrianao afasakazana, ianao no faniriana, tokana tsy bafo, tsisy afaka nitoerana, sy anomeny afo-pitiavana, toilalana eto ao anilana. Yana wila
omeny fo-pitiavana ilalana eto ao anilana Sotranao zay tompo a tena mifaly ny fonay satria manamarina anay ianao ary ianao koa Andriamanitra ray dia tianao zay tena ngetaeta hatrany no masina tompo misaotra ny amin'ny teninao ny amin'ny fahazavan'ny teninao zay mbola manazava anay hatrany hatrandry mba hahafahanay tompo a mandeha amin'ny sitraponao isanandro isanandro fahasoavana lehibe avy aminao zany Jesosy ary tsy mitsahatra ianao manambara ny fonao manambara ny fahamarinanao aminay fiangonanao zay tena tsapanay tokoa hoe zava-miafina tokoa zany rehetrarehetra izany kanefa izay reto Andriamanitra ray en tant que fiangonana no hanambaranao anjandry misaotra Jesosy io satria ny ao am-ponao dia niavitanay izao azakazaka izao ary atongavanay hatramin'ilay farany a dia le tanjona izay efa tianao tratrarinay tsirairay misaotra tompo satria fantatray fa tena zany ilay fitiavanao a asehonao eo aminay fiangonanao dia tiaka sitraka feno anao hatrany izahay misaotra ny amin'ny tsiraray avy izay afaka manafika amin'ny vantaneto a sy ho an'izay manaraka koa Andriamanitra ray amin'ireo tambajotra serasera dia tompo tena ianao Andriamanitra no hitanay hatrany hatrany hitany fananay hatrany hatrany ianao dia anisy etaeta lalina ao anatinay angetaetanay hatrany tompo zany famarina ny teninao zany satria zany tokoa Andriamanitra ray no manadio anay zany tokoa Andriamanitra ray no manafaka anay mba tsy ho andeha voziny teninao Andriamanitra dia averina aminao ny voninahitra Jesosy eo tamin'ity andro androany ity averina aminao ny fankasitrahana rehetrarehetra ho an'ilay Andriamanitra zay niantso anay ary nifidy anay ho an'ilay Andriamanitra zay mbola mitomiasa hatrany ao anatinay tsiraray avy ho an'ilay Andriamanitra zay tena manao zay tena moyen rehetrarehetra ahafahanay Andriamanitra tena mijoro hatramin'ny farany raha eo mankasitraka feno anao izahay misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fanambaranao ny amin'ny fahazavan'ny teninao ny amin'ny zavatra rehetra zay ataonao Andriamanitra ray ny amin'ny teny zay ampitanao isaky ny alarobia eto amin'ity toerana ity ny voninahitra dia aoka ho anao rery any fankasitrahana dia aoka anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy Alleluia amen tsika tiaka mafan'Andriamanitra dia zay ny fotoanatsika mankasitraka misaotra ny tompontsika ny amin'ny izay fahasoavana lehibe izay dia amin'ny heriny tahaka an'izao tenora
eto amin'ity toerana ity indray fiaonantsika tsirairay-avy dia mametraka ny mandram-piaona ho amin'ny herin-taka izao indray samy tahin'Andriamanitra ataontsika tsirairay.